tiagnambar tsy ataoko adigna fa io filazantsara fa maty anao no ny fahotako tompo tsisy afankoatranao fa maty anao no ny fahotako tompo tsisy afankoatranao tsisy ai malala kwamparai sisi tsara miotranao miazonay ny tananao nalaritrarao ao direny mianilanao no vinoe sisi tsara miotranao miazonay ny tananao nalaritrarao zanaka efanay masino fa lalina sy mahagaga lehibe ny fitiavana sy ny famindramponao asehonao tsy tapaka isan'ora isa minitra isa tsy gondraka mbola ifaninay sy ravoravonay tahaka an'izao zany fahasoavanao zany fitiavana zany Andriamanitro famindrampo lalana isanao tao amin'ny Kristy Tompo sy mpamonjy anay zany matora nikiasa dia mahatanteraka ty ora sy fotoana ity ianao no antony mikajy miamboninahitra ary ankalazayna mandrakizay mandrakizay ny nianarinao Andriamanitra raha izany ka efa masina hanomboka izao fanompona masina izao zay ho fanomezam-boninahitra nianarinao no ny faha-efapolo taona zay niantsoinao sy nanindrinao ary nirahanao amin'ity mpanompolanao ity miaraka amin'ny amponany sy ny fianakavianao tompo atao voninahitra ao zany tompo fitaovana zay rehetra io mpiara-tananao efa ny sitraponao masina io zany dia mombana tsiraray avy araka amin'ny tandrifo sy ny zara fanompona zay nomenao sy nankinao taminay tsiraray avy mba hisotra tsakany sy andavany zao fanompona izao isandratany voninahitra ao any amin'ny avy indrindra ary atanteraka ny fifaliana ny fiadanam-po ary ny fahafampo tanteraka ao anatinay ka ankalaseny mandrakizay ny anaranao aoko amin'ny arara kosa ny fiadananao hatramin'izao mandrakizay amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Ave manao tonanao feno afalina mankalaza sady mindenanao eo anilanao anotiko Jesosy ny fitiavanao io no eriko misandrinao maheno mianterako irikanao itako mitsangana isaotra sy ideran'Andriamanitra ovakina sy hoeniny
mbola velom-pisaorananao izahay no ny antsonao anay nitory ny filazany tsara tany Afrika, tany Amerika Latina ary amin'izao fotoana izao ao Eropa. Eny ry Tompo, efa nahita ny asanay efa 10 taona ianao. Mino izahay fa ankasitrahanao sy hatrehinao amin'ny alalan'ny fanahy ianao masina izao fanompony izao ry Tompo ka ho tafaray marina aminao izahay. Fa avelanao ny elikay ka ho marina aminay ny teninao hoe na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panahy, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no angatahana izany vavaka izany. Amen. Alohan'ny amakitsika ny teny avy amin'ny soratra masina dia mbola hiary vavaka isika. Vavaka isika Tompo. Tonga eo amin'ny fotoana makina ny teninao izay ry Tompo. Tsy ho azonay na ovinanao oviana izany, na ny hevitry ny teny soratra masina, na izay aloky ny vavan'ny mpanomponao izay anambara izany, raha tsy ao aminay ny fanahinao masina izay nampanoratinao izany teny izany fa izay. Koa ankehitriny ary Tompo, ampitoero aminay ny fanahy masina mba ho tena fiainana ho anay tokoa izany teninao izany, ka ampiasainay amin'ny fiainanay andavanandro ary mba hijoroanay tokoa ho fahafolom-belonao. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'i Jeremia zanak'Ilika isan'ny sorona tao Anatota tamin'ny tanin'i Benjamina. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola novolompo tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nomasiniko sy notindreko mpaminany ho amin'ny firenena. Ary kosa aho
indrisy Jehova tompo indro tsy mahay mandahateny aho mpambola zaza fa hoy Jehova tamiko aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra andrahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao aza matahotra azy ianao fa mombanao amonjy anao aho Jehova dia nanenjitra ny tanany Jehova ka nanendry ny vava ary hoy Jehova tamiko indro efa natao fahombavanao ny teny ary indro aho manendry anao izao andro anio izao hamapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakany hanombotra sy hananjery sy andrava sy androdana ary anodina sy amboly. Amen. Utilizatsika ny zakiteny izany dia mety ao Romana. Romana toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo. Romana toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo. Efa hita dia rahana manaky amin'ny alalany toko. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho ny aminareo rehetra satria efa rehaka an'izao tontolo izao ny fahazam-ponareo fa Andriamanitra izay tokony fanaoka ny filazantsara ny zanany ho favolombelika tsy tsaratra mahatsiavanareo aho ka mandrakary amin'ny vavako tsy hamangata fa zao ny sarafako n'izao mitonga any aminareo asitrapon'Andriamanitra fa maniaka hitanareo aho hanomezako fahasoavam-panao anareo mba hampahirezany anareo izany dia mba hiarahako amposinana aminareo antontsika dia ny anareo sy ny ahy ary tsitsiky tsy ho fantatrareo rahalahy fa matetika ao no efa nikasa nikateranareo ananaka izay vokatra ty amin'ny toy ny any mijepolisa sasaka ananandikika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy hainy trosa ho aha izao dia mazoty toy ny filazantsara aminareo izay ny ambomako fa tsy mianatra ny filazantsara fa noen'Andriamanitra no hamonjena izay rehetra noho izany amin'ny Jiosy aloha dia vao mijejirisako fa ny izany no hanehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Fahalalantsika ny famakiana ny teny soratra masina izany dia hitantsika ao amin'ny Matthieu toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Matthieu toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra ary rehefa tafapetraka izy dia namantona azy ny mpianany dia nialombavy izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny marelo am-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny ora fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny mona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no novokisana, sambatra ny miandry fa izy no iantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no entan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehany noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha aratsin'ny olona sy enjehany ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenena lainga anareo noho ny amiko. Mifarisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valopitianareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Ianareo ny fanasin'ny tany fa raha ny fanasina no tonga matsatso inona indray no ahasira azy. Tsy misy ireny anaovana na inona intsony izy fa arina ny velany ka hoitsahany olona. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao tsy azo afenina izany tanàna mirina eo an-tampon-tendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'ny rehetra ao an-tranony izany. Aoka ny hazavana eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazany iranareo izay any an-danitra. Miaraka isika Ray masina mahamasina Amen. Amen.
ry andriamanitra ranay io amin'ity ora sy fotoana izay anambarana ny afatra ao no ny asa mahagaga nataonao tao amin'ny fiainanay aza velanao irehire zay tompo fa ny asa fijanonao rerianay oaka hitany olona rehetra dia ny fitiavana mitenena tompo fa voninkaina ty mpamponao noho ny amin'i Jesosy Kristy amen. Petraka eto tompo. Mbola amin'ny tompony aminareo manangariva niamana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Ny tenin'Andriamanitra izay nentinay namakivaky ny fiainanay 70 taona mitoriana filazantsara izay fahareniny 60 taminareo nefa tsy maintsy averina satria zany no nanentana riavana dia arak'izay hita ao amin'ny epistily soratan'ny Paoly ho an'ny Romanina toko voalohany ka ny andininy 5 tapany voalohany amin'ny anarany tompo fa tsy menatra ny filazantsara fa tsy menatra ny filazantsara. Ny epistily soratan'ny Paoly riavana ho an'ny Romanina dia miavaka amin'ireo epistily rehetra izay nisoratany. Eto izy dia miresaka amin'ny olona tsy fantany. Efa ny olona talohan'ny nafantaran'ny Paoly azy ny fiangonana tao Roma ary ny mpandinika riavana dia milaza fa fonctionnaire ny ovavao kristiana no nanomana ny fiangonana tany Roma. Rehefa mitoro fahazantsara tany amin'ny toeran-kafa izy dia naniry fatratra hito amin'ny contexte zany naniry fatratra mba anana antsara vokatra ara-panahy any Roma etaetsa fa zay tena namaky any Paoly tokoa riavana dia ny anambara fa io filazantsara io dia fiaina ny filazantsara ka na io nanina toy-javatra zay mitraka eo amin'ny firenena anankiray na toerana anankiray dia tsy tokony menatra zany kristiana fa mijoro vavim-pena tsy menatra ny filazantsara ka voalohany zany riavana ny tsy mahamenatra ny Paoly araka ny contexte ety tsy miala contexte dia zay nytoroteny riavana dia hita ao amin'ny andininy fahavalo vakiko aminareo. Voalohany misaotra n'Andriamanitra ny ran'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa reheriny zao tontolo izao ny laza ny fonareo. Ianareo za mahita antara dia mahafantatra fa ny Grika no puissance mondiale tamin'izao fotoana ny kristianisme voalohany zany rehefa resy ny Romanina ny Grika riavana dia Roma lasa reny vory zao tontolo zao mipaika zao tontolo zao dikan'izany ao Roma zany misy manantsaina rehetra ao Roma zany any misy olona manavaizana rehetra ary indrindra ny zavatra rehetra mahakasika fianarana hita ao Roma dolidolo zay toe-javatra zay no ambara-Paoly hoe efa reheran'izao tontolo zao ny finoanareo ka lay finoana tamin'izany fotoana zany dia tsy fomba kristiana loatra ianao fa finoana ny masoandro io zany no fivavahana Romanina io masoandro io rehefa miposaka ka miletika avy eo tsy hain'ny olombelona tamin'izany fotoana zany no manazava azy ary satria tsy hain'ny olombelona dia ambarany fa io zany no Andriamanitra mivavaka tamin'ny volana kaliavana zany ny Romanina tamin'izany fotoana zany ankoatra ny manam-pahaizana ankoatra ny zavatra rehetra arena nananany Roma lovany tamin'ny Grika ary indrindra amin'ilay finoana Paoly mivavaka amin'ny masoandro aizany aiza ny contexte misy eo aminareo tsy menatra ny filazantsara ho any aminareo mba hananako vokatra ara-panahy any aminareo. Zay toy riavana firenena maro miaranay misy manam-pahaizana tsy tavelively tsy maintsy mitorina ny filazantsara misy be diplôma be izay manohitra anao azy eo amin'ny fitera filazantsara tsy maintsy mitorina ny filazantsara misy faran'izay manitra tany Afrika zany riavana faran'izay manitra toroteny aho tany Afrika tamin'ny fotoana ny vehivavy tamin'izany
raha matono nampianatra vehivavy tany manao vakanjo nareo rehefa ampiangonana fa miseodolidôly tenanareo tsy mety fa zao tsy misy tohina filazana tsara zavatra izay tsarovako ary nanahirana mitsy tany Afrika dia ny farapahan-kevitra ny fiangonana ara-pilazantsara tany Togo ny 5 taona fa manomboka zao hoy synody dia afaka mandray fanasana-tompo ny polygame raharary aho za mbola tovolahy kely tamin'izany 5 taona taona raha ny fitsikema tany Afrika mamonjy synody lehibe avy mitokotena satria nao misy miherakely io zany a dia atao dia misy miherakely ianao mitokotena ny synody manapa-kevitra manomboka zao ny polygame afaka maray fanasana-tompo ahoana ry aho naiketsika fa rehefa nataony ady-hevitra maro ny telo zareo manazava zareo fomban-drazana zany dia ananany lehilahy ray vatomany fa rehefa nandray ny filazantsara ray lehilahy tsy azo natao intsony makavana raha telo ny teo tsy azo atony efatra intsony na 5 na eno fa na efatra iny zany miaraka aminy mandray fanasana-tompo ary zany tena ifa ny ekeko riava satria zay marina ny ekena tsy mampisy any olona aloha anana vatomaro zareo fa hoe zany ny fomba raha mbola tsy nareny filazantsara izy andeha omena filazantsara izy andray ny fanasana-tompo izy anana ny fiobonana lalinao amin'Andriamanitra tsy fiobonany amin'ny mpianavavaka amin'izay ma tsy mitika ny fanasana-tompo mananaka rehefa ataon'ity contexte ikoty ahitantsika ery amin'ny andininy varike foka fa maniry ahitanareo a anomezaka fahasoavam-panao anareo mba hampahirezina ianareo por zany raha manam-pikozana ho androlo dia zao izara fanomezam-panahy donc spirituel ao amin'ny kotiana voalohany dia misy fanomezam-panahy be dibe tantarainy Paoly zany hoe tsy voatery isy reny akory a aty amin'ny taonjato misy atsika fa ny mamaky amin'ny Paoly dia zao rehefa manateny Kristy ho tompony olona ozy izy 1 Corinthiens 12 dia zao manana don spirituel izy fanomezam-panahy ao ny manasitrana ozy ao ny mitorotely ao ny miteny miteny tsy fantatra maro be teneniny eo ary reny zany no tiany Paoly hoentinao amin'ny fiangonana Rome mba fiangonana miroporopo ka mampiasa ny fanomezam-pahasoavanao aminy avokoa ny olona rehetra ny fiangonana tena mandrosoky ava dia fiangonana miorona ny tenin'Andriamanitra ary indrindra manana firaisana ao amin'Andriamanitra nefa tsy adiny koa fa ny fiangonana tena mandroso dia fiangonana mampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay amin'Andriamanitra azy mba hatonga ny fiangonana ho fiangonan'Andriamanitra tokoa ampiariny izy ny fampiarana zany zay hitako tany tompoko satria fa ela be 13 ans dia labsan zay fampiarana tonteko zany zay hitako tany rehetra tany natao valitra lalao no teneny kory zao kory havana zany amin'ity hoe fitoriana miaraka amin'ny don spirituel ny fanomezam-panahy ty ndray tany Amerika ndraiky izy niasako moa zany avana dia mitoro filazantsara tamin'ny taoka enina niasa renivohitra Guyane française fa niasako Irlande dia mitety ny Amérique latine zany mampianatra ny mpitandrina sy mpiasa fiangonana ahay ampiasa ny télévision sy ny radio zay no fahaizako ohatrany théologie dia tsy maintsy hitanonao ny fiangonana hoe tokony fotoana tsy afaka intsony ny fiangonana ampiasa le fitaovam-pifandraisana taloha fotsiny fa tsy maintsy mampiasa reo média maro samy afitsika tena hitana rehefa vakiko ny 1 Corinthiens 12 dia zao a ny condition voalohany aloha apetraky Paoly alohany hoe misy olona anolotena ampiasa ny talentany ny fiangonana dia zao tsy maintsy marika Kristy ho tompony aloha dia vakiko aminao raha misy nao dia verinao fa miresaka ambony pilipitra fotsiny akoanao izy 1 Corinthiens 12 tompoko manana baiboly inareo zao totsiny tora baiboly tsotra 1 Corinthiens 12 tompoko vakiko aminareo izy ary ny amin'ny zava-panary rahalahy
dia tsy tiako tsy ho fantatrareo fantatrareo fa jentilisa anareo dia nentina tany amin'ny sampomona arak'izay nitaomana anareo ko mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona mpiteneniny fanan'andriamanitra ka manao hoe voazona jesosy ary tsy misy mahay maraiky hoe jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina zay zany bazy ireo raha nompo ny fiamonana reo ka ampiasa ny talentanao sy ny fahaizanao dia zao manaiky ny kristy ny tompo dia manaraka rehetra teneniny am'izay hoe zao le famezimasao zao mitranga tany sility mitranga iany ara-pastera ozy mazava ny tolotelinao zao izy aoka anao zay ampiasany talentany fosiny anao izy izy avy eo zay a mihinao zay jesosy nao aky tsy mitovy zany resaka tompo a bazy amin'ny kristiana finoana an jesosy kristy tompo anao zay vao tsy manaiky mitsatra raha o le président fiangonana teo ekeo zaro reo fanisa fiangonana satria ny mamaky azy a mitendry gitara mitendry flota mitendry indro tsy mitendry mety accepte tena nandaro fanohitra fampianarana fampianarana ary zay ny zava-dehibe eo amin'ny asan'andriamanitra ny miainy olona ianao indrindra président fiangonana zany tsy dika ny matoa izy vao vity tao nataoko izy rava avy eo le olona avy amin'ny tombokira zay raiky tsy lalova rehefa azavainao izy baba ny filazantsara izy nanolo teny izy avy eo dikany zao no fisainatsytrolombeloko zany tenena ifitra sainan'andriamanitra tsy tavelively dia nanaky ariavana hoe ay zay fakitranao amin'ny fiangonana kay a tsy voatery anaky ny teninao eo eo ny olona fa ny olona afaka tonga amin'ny fiangonana izy na amin'ny fombahoana na amin'ny fombahoana fa miasa kotra ny fanahy rehefa miasa ny fanahy tsy menatra ny filazantsara ny olona ary tena mampiasa ny talentany zato isanjato izy am'izany azy izany amarana sady ara tsy menatra ny filazantsara paoly mamaly azy satria herin'andriamanitra ho famonjena zay rehetra mindra amin'ny jiso aloha dia vo amin'Jetisy tsy mahaminatra filazantsara tolona teo satria herin'andriamanitra zao ny havana no reariako no ny amin'ny tompo fa tsy no ny amiko rehefa mitombo filazantsara anyvenany izay malagasy no manana martyroaka afrikana voalohany izy aritarana raha sala io nany teneko foana vavakio boky pasteur rabary raha zavana martyr rehefa migadrana atao avatona ganga rehefa ka mentina miakatra na aniny tompo le repolisy andokotsy nareo mitokely eko fa anampyany fa tsy hoe zarery miteny fa nareo ro mamampy nentina mo pasteur rabary lasana martyr iakatra endokotsy inona ny inana ataony va iza malala hitako lalatsara ka hozorako azo ny famonjenaka ao ka zany iranasanamo olona miramira miakatra amin'ny amatoakany azy tonga ny ambobotsy rehefa dia ole fonina izy pasteur rabary no tantara fa tsy zany mandeha ny teneny eo boky boky martyr malagasy andeha ole fonina ohatra sana mariava dia nangatahana re miaramila reny migosoa ianao dia afaka amin'ity loza ao tantaoty tonga ao mianadahany reny asa raha ibasy takizaranyreny otraikelikepona io tsy milefy nefa navianona salama le ira hitako ny lalatsara taozoroko azo ny famonjenaka amintana teo vonisy ny eny filazantsara zany kefa tsy filazavaina lalana kory zay nitsanga atao amin'ny rasalamy zay rehefa mpabo ny filazantsara izy ny tena ny manontolona tonan'andriamanitra dia zao na ny fahafatesanazy tsy nataorana zay le hery manova filazantsara ary tsoatsika ihany ho an'izay rehetra mino miavana rehefa tena mino izy dia zao namlaza zay rehetra mino azy ny meny hery tonga inona tonga zanak'andriamanitra ary zay mifanazavana tsara indrindra an'io teniny tsaon'io nomeny hery tonga zanak'andriamanitra zay mandeha filazantsara raha salama azonareo ika
io eny filazantsara io liava dia ambaram-poly amin'ny jiosy zany hoe amin'ny pretanazana amin'ny roa no ambarany filazantsara io zay vao amin'ny hafa tsy azo atao zany hoe mitoroteny ianao na laza tena kristiana ianao tsy ainanao izy fa tonga dia apitainao amin'ny hafa tsy mandaiky ao amin'ny communication liava moderne ny afatra voalohany ianao no afatra voalohany na inona rehetra nambaranao na any amin'ny télé na any amin'ny radio na amin'ny fiangonana ianao aloha no afatra voalohany zay vao sy tianao ambara le premier message c'est le messager mandray ohatra fon'izay tera no teny vaty fa teny zay mianatra mialatsiny miala fondro amin'izay mananarana tato amin'ity fiangonana ity manao conférence pastorale manjaka zay tiana sofantonzy zany sy fantatra iko zay pasteur na inona iny ny anarana fotsiny alao conférence no pasteur Richard Alimata miazakataka zay arvaty ny mpianatra andeha hiaino azy eto satria izy message voalohany zay ambarana io ninonino ka tiako ambaranao ty zao amintsika aloha ny hafa natoriana ny filazantsara tsika aloha lesy lahatra ny filazantsara zay mbo afaka mitory amin'ny hafitsika ary eo amin'ny fiainana sy ramatoa manokana liava efa niezaka zay tourno filazantsara teto Madagasikara rehefa jerevako ny parcours zany 25 tambatambatra izy 20 tany ivelany any 20 eto tsy dia mety loatra ny hoe reny deservo reny tokony zao hoe marary ny fonainy vady fa mandre olona ao Paris mandre am'zany zany no pasteur lefibe reny tsy efitsika matsony reny diso zany liavina filazantsara tsy misy loko filazantsara ho any rehetra ary everinay fa sitrapona Andriamanitra mampitoro filazantsara-nay ao Paris am'izao fotoan'izao tany Guyane zay Guyane française département français de Guyane française eny taona mahelo kely filoisana matonga anazo nationalité française niantony de tsotra fotsiny teraka atao ny 60 aloha anankiray fa nikavianao anao aumônier militaire ka ny aumônier militaire français raha tsy fazahana tsika atsonoko malagasy any be malagasy be légionnaire au Caire any fa misy maty atsondralahy misy koa fotoana marary tonga dia ndralahy ranga io atao aumônier militaire zay nazamonay nationalité française tiako ambaranaro zany ray avana déjà amin'ny Jésus rivo amintsika amintsika aloha le velomana filazantsara ao tokantranontsika aloha eto amin'ny firenentsika aloha zay mba afaka nakany amin'ny hafa isika satria rehefa satria ranomaso ny tsara natao tsisy lava-doza atao fa ranomaso mitapoako mako zareo reto eo amin'ny semaine fotsiny mitapoako izy refa efa ty amin'ny volana miany ainga ny defa pa ny conseil économique mitiarakara misy nitaka zany ka hainareo fa rehefa andeha zany ndaindray rehefa alefa mamelony filazana tsy azo asanareo tratra zany misy zany za amontsy fivirinana atao fa rehefa lefitsika eny nomba ny communication teny amy andeha tsy lasa toko dia tena potipoty roa herinandro teneko bron fiangonana tenenina mpievitra ra tenenina ny fiangonana andeha re zay tompoko ahoana pasteur tsy niady sy mifantosaky zao tonga tontolo zao reto dia manampitsofona fotsiny andeo aloha zay tompoko anteha satria miantona tsotra amintsika aloha vanjetrisa zay zany nahitanareo amin'ny malagasy aloha nitoriana filazantsara dia tonga ny fotoana andeha ao amin'ny hafa everiko fa zava-dehibe zany avina tompony ametraky zany teny zany amponareo ka raha fitinina mitoroteny androany zany dia zao voalohany tsy menatra ny filazantsara tika satria riavana mahery ny filazantsara na dia olona manapahirana be sy manakarena be sy reny votontolo zao aza mitoritika ny filazantsara taka andreo fahaizany tsy menatsika satria herin'Andriamanitra manova olona ary indrindra manome fiainana mandrakizay ho an'ny olay fiainana tsety any fa le fiainana anamboatra ny fahafantasy tsy menatra ny filazantsara sika reka satria ny filazantsara dia mambato mampiasa ny taletany ny famezam-pahasoavanao aminy mba aparitra ny fiangonana ary ny farany
tsy miratra filasana tsara satria hery manova zay rehetra amin'iny sy mahatokony famonjen'andriamanitra ary zay famonjen'andriamanitra dia ho antsika aloha zay voanina ho aminareo tompo amen. Ny fianona ny antsa ny avy sy ny asafa antanety amin'ny hera mbola eno ny tompo ary iarahany amin'izay vaza mahoalinan'izay mitanterahantsika metrany kosa ny hera mandritra ny rafitra ny fiarany fanampiny sivy
tsika mifotrana zany fotoan'izay. Azafady tompoko, mirakitra zany mba ataovy bebe azafady. Mirakitra zany omenay ny mpiasa amin'ny radio fahazavana. Hainareo tsara, mampalahelo izy ireo, misy very asa be dia be izy. Dia mitarahina aminay atrany, misy manoratra. Dia ho za hoe aza malahelo fa ho avy zay zay rakitra ho amposihako ny olona manao bebe dia omenandralao zany rakitra tompoko atao bebe azafady mihitsy. raha mijoreto ny tenako dia misokotena ny filo synodaly FPMA ny révérend docteur Valtera sy ny mpivavaka anatin'ny tafy FPMA rehetra amin'ny Frantsa. Ary koa
misolo-tena ny volohany fikambanana sakaizan'ny FPMA eto Madagasikara Andriamatora na fisoanana Pascal sy ny mpikambana rehetra ao anatin'izany sakaizan'ny FPMA zany mba hitondra ny fiaraba sy ny firarian-tsoa an'Andriamanantena Théodore Raphaël Tandrina sy Ramatoa Andriamanantena Vanginirina Charlotte vadiny amin'izao fotoana natratrara fa efapolo taona mampitandrina azy zao ny tompony mbola hanome taona maro ho azy mivady mba hanefany ny iraky ny tompo eo amin'ny asa fanompona rehetra izay efa nikely efa nahitany asa efapolo taona izy zany vao teny izay novidiny izy mivady zany dia teny nitsongaina tao amin'ny Hebreo 7:5 izay milaza ny fampitahana ny Kristy sy Mosesy izay niasa ary koa nahavita ireo irak'Andriamanitra tany amin'ny toerana maro. Teny fampitandremana nataon'ny mpanoratra ho an'ny zanak'Israely izy ity mba tsy hisaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny asa fanompona izay atao rehetra. Andriamatora Andriamanantena Théodore Raphaël mpitandrina mivady dia tsy nisaraka tamin'Andriamanitra tokoa na teto toerana na tany ampitan-dranomasina tany ary natanteraka atsaka sy andavany ny asa sy ny iraka izay nampanaoviny tompo azy izay nitanterahany ary nahavitany ny asa fanompona maro dia maro tokoa nandritra ny 7 taona. Andao ary asiantsika jery todika izany 7 taona nanompoana izy mivady izany ary toetra tokoa no ahevitra izay niraisiny manao hoe efa nahita ny asako 7 taona izy. Raika amin'ny 7,900 ka tamin'ny 7,900 nianatra teolojia tao amin'ny kolejy teolojika Univatra. 5,770 nitambiny tao amin'ny fiangonana efetrika Ziona Manjakandriana. 8,770 iraka nalefa ny seva tany Afrika tao amin'ny église presbytérienne du Togo. 7,770 talepanorona ny séminaire protestant Amparibe Antananarivo. 4,770 5,770 mpampianatra ary aumônier tao amin'ny collège protestante Rasalama. 7,770 talehan'ny radio protestante FFPM. 7,770 nianatra tao amin'ny centre de recherche de communication CREC avec France. 7,770 nianatra théologie sy communication ary ny journalisme tao amin'ny université catholique de Lyon. 7,770 nitandrina ny fiangonana FJKM Valatrandohalo. 7,770 ka hatramin'ny taona 2000 foloan'ny département d'information et de communication FJKM. 7,770 taona 2000 mpikambana tao amin'ny FIFAMPI FUB FJKM. 7,770 7,770 talehy sy mpanorona ny radio fahazavana FJKM. 7,770 talehan'ny publication radio fahazavana. 2,220 iraky ny defa tany Guyane française. 4,220 filohilevitra ny birao fohy be ny FPMA tao Paris. 4,220 pasteur atao amin'ny tafo FPMA Amiens sy ny tafo FPMA Grand Champ Paris. 4,220 pasteur nanorona ny radio vatsy FPMA France. 2,220 filohan'ny pastoral FPMA France. 6,220 pasteur atao amin'ny tafo FPMA Yvelines fahazavana France. Raha ny hain'ireo asa izay nataony amin'ny tanterana Andriamatora Théodore Raphaël mpitandrina mivady nandritra ny 7 taona isika dia mahatsiaro ireo zanak'Israely tokoa raha ny rano Mosesy isafotany any Kanana ary niverina rehefa afaka 7 andro hitantsika izany eo Romery 1:30. Izy mivady koa dia miverina ary mifidy ny ankalaza sisy tan'Andriamanitra amin'izao fa 7 taona izao mampitandrina azy eto tany razana. Misy fitokizana daholo zany rehetra zany ary isaorantsika an'Andriamanitra.
koa misaotra tsy mankasitraka anareo mivady no ny asa fampona lehibe dia vitanareo nandritra zay efapolo taona izay tompoko ary raha ny midirany fianakaviana teo dia mbola fanorinareo mivady mbola ampy zany fanompony zany mandra-piaina amin'ny tokontany fandalovana ty tony ka dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny anome hery ary indrindra hitantana ny tianareo mivady noho zany sahany fanompony zany ary dia mankasitraka ary mankately ary dia hoe nyteny eo amin'ny Jeremia 1:10 andininy faharoapolo manao hoe ary ataoko mandavarahina mirova ho amin'ity firenena itiany ianareo mivady mankasitraka mankately atao. Andimby azy teo zay nany fitenenana kosa dia nisy tena nisy dabarana voany atsana marisy raha mato ankiarony tena dia mbola manantitra ny ara-antsika rehetra mpianakavy ny finoana ao amin'ny tompo amin'izao fotoana fideranan'Andriamanitra noho ny faha-efapolo taona nitandreman'ny mpitandro Théodore Raphaël Randremanantena sy Ramatoa Charlotte Voanginy Irina nitoriny ny filazantsara ary nitandremana teo anivon'ny firenena maro. Mijoro eto ny tenanay misolo tena ny synodam-paritany faritany Avoany Antsinanana eo anivon'ny FPMA. Fifaliana ho anay ny manatanteraka izany ary dia ampanetretena lehibe no ampitany ny fiarabana sy ny firarian-tso ho anareo avy amin'ny faritany Avoany Antsinanana. Ianakitsiny raha angataka ireo vahiny avy ao amin'ny faritany Avoany Antsinanana hitsangana tompoko aneo miaraka amiko ny fifaliana sy ny firarian-tso ho an'ny mpitandro Théodore Raphaël Randremanantena mivady. Tsy hainay ny angina ka tsy ankalaza ny avo miaraka aminareo mivady sy ny fianakaviana, ankalaza ny faha-efapolo taona nitandremanareo sy nitorianareo ny filazantsara. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao anareo ary tsy foana tsekory ny fahasoavany ao anareo fa efa niasa fatratra mihoatra noho ny rehetra ny anareo nefa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasaka aminareo. Zany no nindra aminay tao amin'ny Korintiana 1:5-20 ny andininy 10. Efapolo taona raha olona no lazaina dia azo ambara fa efa feno fahamatorana. Raha trakefa no resahana dia azo lazaina fa avolenta izany efapolo taona izany. Ny zavatra hita sy azo tsapaitana nandritry ny fiara-miasa dia nanananareo tokotokoky ny talenta sy ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra nareo ary dia nampiasainareo teo anivon'ny fiangonana. Koa mbola maniry izahay raha maniry ny efapolo taona manaraka ny anananareo faharetana, fahasalamana ary indrindra fahavitria mbola anohy ny asa sy ny fandavan-tena efa natombokareo ka hanavao sy hanatsaratrarina izay efa nataonareo raha teo. Aza manana inona na inona moa tompo fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo
ao amin'ny Jesosy Kristy. Farana na inona maro, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateuty, na inona tsara lazy, raha misy atsara-panahy ary raha mystera dia mivero zany. Ataovy izay efa nianaranareo, izay efa noraisinareo, ary efa renareo sy hitanareo tamin'ny tompo, ary ho aminareo any ny fiadanana izay avy amin'ny Jesosy Kristy. Hotahina izay olona mahatoky amin'ny Jehova, dia izay manana ny Jehova ho tokony, fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny ranorana, sady ho maitso ny raviny ka tsy anahy izy, na dia mihoatra na dia miandrona ny ahaza ny andro, fa tsy tsahatra ny famono. Ho aminareo tsy ho tanteraka dia ho tanteraka tokoa aminareo ny izany. Manarak'izany, ireto olona izay manatrika antsika rehetra ireto dia miompiteny amin'izany izany voalaza izany. Raha misy toko tsy mifanaraka amin'izay voalaza ialarantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ny fitahina manana ny ambiamby ho amintsika rehetra izay manatrika izao fahaton'ny fivavahana izao. Amin'ny anaran'ny faritany amin'ny Antsinanana izay isoroana tena no anaovana izany fitenenana izay. Misaotra tena. Antimy amin'ny fandraisam-pitenenana kosa ny sokotena ny mpitandrina FMA Pasteur Andrimampianina Désiré. Dia amin'ny fofeno fifaliana tokoa ny andra no hiara-banantsika rehetra, indrindra hiara-bananareo mivady ary motoro ary manatena Théodore Raphaël izay motoro Charlotte. Raha natratra raha tonga mivony eto amin'izao fotoana izay natokantsika ho fisaorana an'Andriamanitra ho fidera azy noho ny nahatrananareo ny fahefa-polo taona nanompoana teo amin'izany tompo. Raha mitsoreto ny tena raha maromarona koa ny tenanay mivady eo ariana eo izy fa tsy afaka mangataka ny mitsangana toamatoa eo zany mivady. Dia amin'ny anarana ny mivady moa sy indrindra amin'ny anaran'ny fikapana ny mpitandrina FPMA na ny pastoral FPMA izay afoizina koa amin'ny anarana hoe FMM fiaraha-miasa ny mpitandrina. Ka mianarana izy ireo zany no hijoroako eto, hijoroana eto. Valam-potoam-polo zany ny mpitandrina ao anatin'io fikapana io hatramin'izao raha tsy diso ny fiheverana. Kamba mariny zany ngamba fandraisana. Ary tsy iza
noflohany zany fitiavanana zany fa fipitanina raha le manatena Théodore nanoloka tamin'ny enina roambefolo zay roambefolo sy roa arivo ka ny andraikitra raisiny eo amin'ny FPMA ndraikitrareo amin'ny FPMA tsy nio tsy maflohany fikambanana mpitandrina io ihany akory fa misy andraikitra maro sahaninareo anatin'ny FPMA noho ny fotoanatsika tsy azo valaparana dia mahamera tsy ilaza afa-tsy anankiray any amindreo andraikitra marobe zay raisinareo ao amin'ny FPMA tsy afenatsika rehetra fa hatramin'izay na FPMA ny FPMA dia tsy mbola nanana zany atao hoe radio namonjam-peo zany ny FPMA fa raha tonga tany frantsa koa sy nareo movany ka ny safidy ny iara-miasa amin'ny FPMA dia nataonareo vain-tondra raha ny nanorona sy anangana ny radio vatsy FPMA ianareo no vilahitana sy angadina nanana zany radio vatsy izany marina tokoa amin'ny FPMA ny fitirenana hoe mitady toko ka sendra vato raha nahitanareo ianao paster no tale zany radio vatsy manaratsika izany ianao nampiopana ireo mpitiapana amin'ny ekipany radio vatsy ka natonga azy ireo ho afaka nanatan-teraka atsakany sy andavany miasany zany radio vatsy zany teo mifika zany sy fanabeazana ny vahoaka FPMA zany vahoaka FPMA zany kamba dia tsy ahivona eto any fa zanaky ny FFPM nanomboka tamin'ny taona 1970 misy any moa tsy manahita zany tsony nefa zanaky ny FPM ny FPMA na tiany zany na tsy tia ary ko zany FPMA zany dia mijoro ho santatry ny fiangonana protestanta amin'ny ray miazona masiny fraisiny ny FPMA zay ikambana ny kristianina avy aty amin'ny efitsika ema sy ny FLM sy ny fiangonana hafa koa dia mitodika aminareo vaty zay amin'ny anarany FMM fiaraha-miasa lopitany misaotra anareo mankasitraka anareo ary mirano soa sy ny tsara nykety ho anareo eo ambany fitahin'Andriamanitra efa nahitany azy anareo efa taona tokoa ny tompo ary mino zay fa mbola hitany koa ny asa mbola ho tanterahanareo mandritry ny fotoana havelomanareo na ty Madagasikara zany na nivelan'ny Madagasikara anaiza toerana isinareo koa ny amararako ny telo izy mivady izay volazany Paoly Apôstôly ao amin'ny epistile Soaty ho an'ny Korintianina miorena tsara aza miova ary mbola mafisiky any aza miova ary mahefa malakarivo amin'ny asan'ny tompo satria fantatra fa tsy folatsy akory ny fikiraizanaina zay ataonareo ao amin'ny tompo ho azy rereneny ny voninahitra.
eny artoa orenazay koa tsy dia rosodratsika amin'ny fiatrena ny sakramentan'ny fanasambotompo zany ary dia ifaiomana iomakombana an'ireo amboara-pio ny radio fahazavana mialohan'izay fiomanana izay andray ny fitenenana andea matora voangason raha voavotson reny azafaty razana ianareo pasteur briky anankiray ao amin'ny asa mampitandrina anareo mivady ny radio fahazavana ianao a no tale voalohany sady nanolona ny radio fahazavana tantara moa tsy fanadino tamin'ny taona 1996 nisy ny sonoda lehibe ny FJKM natao Talantsirano dia miady fo mafy ny mpitandrina raha manatena teodo ny mba ampidirana ao anatin'ny dalàna FJKM hoe mila mampiasa radio amin'izay ny FJKM hitoriana ny filasan-tsara dia naharesy lahatra ny volotany izy ary dia natao ao anatin'ny fotodalàna sy ny fitsipika FJKM ny hoe manomboka izao a dia ampiasa ny aino aman-jery ny fitaovana hitoriana ny filasan-tsara ny FJKM dia menandraikitra lehibe izy anatana radio izy no tompony anarana hoe radio fahazavana izy no nametraka ny tarigetra ny radio fahazavana hoe fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona dia mbola tsaroko eto pastera otony volomaly netsonao anay hiara-iasa aminao tamin'ny nanangananao ny radio fahazavana amin'izao ora sy fotoana izao zavatra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra fa zarain'ny pastera mivady amintsika ny fanamariana ny faha-efapolo taona mampitandrina azy tsy nitazoniny fotsiny tany Eropa tsy nitazoniny fotsiny teo Frantsa fa fahasoavana lehibe zany da dia nentiny da dia tanindrazana zao sika mianakavy velona mandray anjara feno amin'izany maha-efapolo taona na mpitandrina azy zany dia ny tantara tokoa dia ny fanojo satria zavatra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra satria dia izy amonina anatoa fa ny andro ny faha-efapolo taona amin'ny pastera zany zay vao nifondray zay vao nisokafana indray ny radio fahazavana ka pastera amin'ny lafiny anankiray dia lela visionnaire ary zay toetran'izay arena lehibe zay ho antsika FJKM ka misaotra betsaka anareo mivady nanaiky zara taminay zao fahasoavany lehibe ny faha-efapolo taona na mpitandrina anareo zao enikanja enonolonahitra izahay aty an-tanindrazana toloranareo izany fahasoavany lehibe izany dia mankasitraka mankatelina indrindra izao dia iomana amin'ny anjara irany ny amboara-pio fahazavana Raisuni sautra atulutuana Jehovah
possible mamonjy isika ty sakramety ny fanasana ity ary vavolombelona zay nanatry mazanty nitatra tsotra masaka mampahatokony folotsika fa marina sy tanteraka ireto fa misotro amitiana rehetra ozy fa tiany rako dia miamfanekeny avao zay latsana rehetra famelan-keloka zao nataoko ny fahatsoroanay naoviana no misotro ianareo fa naoviana ianareo no mihinana amin'ny tombo fitony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesy amin'ny tombo ianareo mandra-piavana noho izany ry havana andehitsika tsy arom-ba afaka ny fotoanana norenana ny sakramety ny fanasana angataka amin'ny fanahy masina itsika mba marotoerana ny fona sy ny vahatoko itsika fa marina sy tanteraka ireto famantarana ireto efa afaka isika reto mpiray any an-danitro indreto izay manao eto anatrehanao sy ny fifonanao mandrakizay ary tay ho tanteraka izy sakramety masina izao ary mba hikely indrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka nateraka any an-danitro aoka hiasa ny fananao masina ka dia masino ny mofo mba hanambara ny tenan Jesosy Kristy amasino ny kapoka mba hanambara ny ranon Jesosy Kristy aoka hiasa aminay ny fananao masina mba hatsorovana ho tafary amarina tokoa fananao masina no arinao hamelomanao manay Andriamanitra tsy tompo ny fitiavanao sy ny famotramponao ao izay manaratanay sy angatanay izany vavaka izany dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy fontsika ary isika rehetra dia afaka amin'izany firaisana na dia maro aza ary ny kapoky ny fisaorana Jesosy ratsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy fontsika dia ny rano fanikevao zay lasa ohatra famelan-keloka ary samy tsy tanteraka eo anatriny tombo isika riavo andehitsika mipimona ny fomam-panatsika iaraka ivavaka ny riteno anatrehan'Andriamanitra manao hoe tombo sy mety mita hoe zany tombo sy mety mihiranao ato ambany ny tafitrano aho tombo sy mety mitsimy nitsontsomboly-latsika mba mbola tapatra koany aho ka ny foana manao hoe zay manatonatsy mba mbola avitra mihitsy amen rehefa zany tena mabaiko tomboka ho izy andia voatra avokoa ny fanasana mipetraka ny fiangonana ary dia iroso amin'ny fizarana ny fizankapoka isika izao ny eo tanterahana dia arak'izay tasika ny fandarana trano
rehefa niandrandralanitra nytomposady namaky ny mofo izy dia hoe izy itiotenako ray soariano izao no ataovy ho fahatsoana ry tompo isaoranay anao ny fitiavana sy ny famotramponao tamin'ny namahananao anay ny mofo manambara amin'ny terinao indray tompo misotro amin'ny tena raha fitena raha dia nafanakena avao zay raha zao indray famelan-kelo ka izao no atao fahatsiarovanay na ovenana misotro ianareo misotronao zay no ny fitiavana sy ny famondrampono tamin'ny namahananao anay ny hanim-panahy mahavela manakizay aseho amin'ny mofo sy ny dray fa ny tenanao ny tena fihirana ary ny ranonao ny tena fisotroana zay mihinana nofo sy misotron-drako ianao no manana fiainana manakizay ary ianao anangana azy amin'ny anfarany andriamanitro azony mafo zay matovany fiainana manakizay miaraka aminao amin'ny lapa ny voninahitra ao rahatra amen hipetraka ny fiangonana tatazana ny fanatotsorana angonina ny tapoka ny ireo tanterantsika manodina izany fotoana izany dia larakira faroapolo amin'ny firana FFPN. Tsy avy amin'ny asa fa andrao izy riaria fa asa isika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika ao aminy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana miteninao ny fahamarinana amen. Ao amintsika riava izay miteny fanahy misaotra masina zany asantsika ataony fitaovana mba hanao ny sitrapony ho azy ny voninahitra raha maroa ny fiadanao tompo amen. Aoka hipetraka ianareo. Roa ny andray teny fisaorana voalohany amin'izany izay tana ampiavana sy mpanajana dia nisy tena amin'ny fianakaviana Andriamatompo Rakotoson Désiré manaraka azy eo kosa Andriamatompo Pasteur Théodore Rondrimanatena ary amarina izay teny fisaorana izay ny filohan'ny komite ny 50 taona ny izao nanompo mpanompon'Andriamanitra izao mangataka sy any sy tena amin'ny fianakaviana nao izay teny fisaorana izay tompo. Dia manonona manakariva fitanana tompo matsika ny tontolo ito na ny tontolo ito. Tsy tapaka ny manaitrana Théodore Rondrimanatena fa raha nilokomana teo ary manana ray misivy dia niantso fihinana hoe iarakotsonao ilaga anao azy tena fianakaviana tena zao izany tena fianakaviana manolotra irakitra ho an'ny eran'ny fahazavana ny fahatelo teny zay
Helenao fa mety mampetsika ny fonao 3 minitra ozy menanao dia hoatsatsika ny 3 minitra koa dia araky ny valazana tokoa dia misaotratsika rehetra tonga maro be eto satria izao zavatra eo no tonga mpampianatra dia noho ny fitiavan'Andriamanitra ary indrindrindra noho ny fitiavan'olo ihany koa koa dia mankatena mankasitraka tompoko ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra manaraka izany teboka faharoa araky ny voalaza teo dia anisan'ny zavatra joindra pasteur Théodore Manantena ny fanohanana ny fanorenana teto Madagasikara ary manao folo teny kely fotsiny aho manao hoe redoko fa mbola izy ihany nanorona ny atao hoe radio vatsy ny FPMA any France izany a dia natao hitorina ny tenin'Andriamanitra ombiembiedy naiza misy atsika araky molaza ny teny am-piandohana dia matolotra radio fahazavana matolotra manontolo radio fahazavana irakitra dia mpiasa ny radio tovitovy ihany iny zany zany zao mahatonga zay zavatra zao aloha petraka loatra ao anatin'ny sainy le hoe ny mpitandrina dia matetika tsy ampy amin'ny fivelomana rehefa fitoronono dia ao dia mipitrahana sainy hoe satria ireo namana zay nanohonany amin'ny fahazavana dia niharany zavatra tsy enerany tatoato dia zay ny natonga ny fitsebony amin'izao fotoana izao farany driavana voateny ombieny teo ilay hoe FPMA na fiangonana protestante malagasy aty andafy ndray fitenenana fitebena ny fitenena teo mety isy amintsika eto ngao amin'ny tsy fantatra zany hoe FPMA zany fa ny tena regny dia ao anaty ny FPMA dia fitorin'ireo malagasy filazantsara tamin'ny taona ny ady voalohany Frantsa ny ady voalohany Première Guerre mondiale famizana zay ndrahan'ny Frantsay alohana Frantsay tany asa raha voalohany an-tsaina zany teny ambosano reo kristianina malagasy reo miaramila reo dia fantory ny vavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny amponany fa tsy ho an'ny Frantsay satria le andalinao ny Frantsay hitifitra amin'olo fa ny fitoriana ny filazantsara no tena tao anatin'ny lohany da rehefa koa ny andiny faharoa tamin'ny ady lehibe faharoa toy zany ihany izy ary mampalahelo magaga ty zao ny everindreo miaramila hafa Frantsay fa hoe adala reo olonreo to mivonivonifoany reo olonreo fa ino ty atao to mihirahira nefa tsy fantany tsy hainy fa fitoriana ny filazantsara malagasy na dia toro filazantsara tany velany tamin'izany fotoana zany Première Guerre mondiale 14-18 Deuxième Guerre mondiale malagasy nitory ny filazantsara tany tsy fantatsika amin'izany ary eo no mahatonga anay ary eo no mahatonga ny pasteur Théodore Manantena nifidy niasa eo anivon'izay FPMA zay rehefa niverina avy any Guyane izy ka tonga tao France tsy hoe sanjimka nanary ny hevitsika eny tsy zany fa io FPMA io dia nitory raisan'ny mpinoana malagasy dia ny FJKM sy ny FRN
paillemar io anisan'ny fitaratra raisiny frantsay amin'ny fampiresan'ny pino tany frantsa ary natonga nareo anapa-kevitra tsy vaina tsy ena fa vaina mihitsy no hoe andraoana atao fampiresana l'église réformée frantsay sy église lutheran frantsay tanteraka izany ary fifaliana voninahitra le brotia malagasy zany satria isika nitory an'izany taminao tany frantsa ary zany tompoko lalisany fidiny pasteur Théodore André Manantena mivady ho tanterahana Andriamanitra Andriamanitra ao ve mpiasanao io mamisy tonga ve akoatrany reneky alo misy nao ty mpamitany olona zafady tsy tany olona sandratriko koa repe vory zay sy raha mato tsy mila koa fa tena nanomina ny fonay zany a rehefa lakatona naratra tomanja tsy lava fa mande tomany eto analabarabatra io vola tompoko reso zarainareo tsara izy fa tena fitiavana no nanomezanazy sao zany fitiavana voninahitra any amin'ny avolindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany mamerina miarahabanareo mivady nomen'Andriamanitra ity tao-pahasoavana ity efapolo taona ny safidy ny asa mitandrina hitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy hivelona amin'izany filazantsara ny Jesosy Kristy izany efa nitoromonareo zany ka itenenanareo hoe fa tsy menatra ny filazantsara pasteur Théodore André Manantena Raphaël sy Vandirina Charlotte mivady sotranareo eram-panahy izay mpiasan'ny radio fahazavana noho ny fitiavana nomenareo anay nandritra izay taona marobe niarahana izay niangatanay amin'Andriamanitra ho anareo dia ho lavandro hanao vatosoa miaraonay ianareo ka miantony lanitra sy mitsiron'ny tany amelona anareo mivady sy ireo taranakareo fa ny hitanareo taminay dia tsy ho very atoaponay mandrakizay nomenareo ho vatsy anampinanay ny vola rakitra rehetra teto fianarana lehibe ho anay izao toetra asehonareo zao tsy andrarakily amboly izay tompoko ka hitombo ho olona manam-panahy ho anareo miasa sy mivelona ho an'ny hafa amin'ny atonay rehetra hiatratra ny jobily fahadinao taona ianareo mivady azonareo manamfolo hatrany fa tsy menatra ny filazantsara nomena notafinareo ianareo makasitraka indrindra tompoko eo aminareo mandrakariva ny fitiavan'ny Jesosy Kristy tompitsika amen. Alefa piano présentation voalohany tena tanterina zafy malala Josiane fa iandro jour Rajaonarivo et rentre à Nelson no nianara Sovemirina sola Zakarandrena Vinitso Tok Rapotoso Zakarandrenarivo isa koa raha misy tadiko Manso Zakarivo
Fleur Poisson ary pasteur Tibius ce soir. Zay fandalinana foy nararona vetivety isika zay nahazo ny fanasana hoeny amin'ny espace tantely Ambomahitsy dia avy hatrany dia mandeha makeny zany ary tsy mifandray tanana amin'ny pasteur vady aloha eto fa ireo havantsika zay tsy ho afaka makeny sy ireo zay efa manana fotoana samihafa ho amin'ny tiandro an'ity no raisiny izy mivady tanana ery amin'ny varavarana ery ary toloran'izy ireo saorana lokana ka dia mankasitraka indrindra tokoa amin'izay fandalinan'izay satria ny fotoana moa zany tsy maintsy fahaozarana ka dia izay zany no fahadalinana atsika faratateraka izao mpiasa radio fahazarana rehetra rehefa vita ny fandraisan-tanan'ny pasteur ny vady dia mba miara-makasary aminy kely isika ireo dia mba isin'izay firindrano zay zany zay voalaza namana mpiara-miasa teo sy afaka ho any amin'ny espace izy dia mivoaka alitra amity varavarana fony ity satria andray tanana ny pasteur vady izay hoany kosa dia mivoaka varavarana andamoroa izy faizaserontanyny hoandareo mandrakariva isaoleroerotsany any koa ary sy fotongana tsy hita ny ray aman-dreny tamina mivady toerana zay ao raha matonga makatikaonary mitovaitsana dia na isorana lehibe izy sokotena mamifometo ampitaina aminao ny fisorasa fakasitrahana enareo zao trano zao nanafahana tosa ity fankona maty isorana lehibe zay tonga melomelona fomambana taminamity orasifonity ho aminareo trany ny fiainana dia mba ho isany ray anara amangery fidirana lavavinareo makazay namazerena akoatran'izay mirana ka amin'ny sodrano pasteur aloha vita rehetrarehetra telo sy ny mpanotrina rehetrarehetra dia ijory tahaka an'izay ny fandaminana riavana ka dia omeko aoka hitsangana ny fiangonana hotahina ianao raha mivoaka ary hotahina ianao raha miditra ka lalana iray no vyany anatinanao ary lalana fitokosana nysilany ianao sy izay rehetra tonakananao ka hitahinao izy amin'ny tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra.
Okej, kör upp. Família Biro, não é blanco. Ah,